7 martsa 7 7 martsa 5 valo fitopolo taona katroka androany ny tolona nanafahany ireo ray aman-dreny any Madagasikara teo ambany vahony ny fanjanahantany aoka tsy ho verimaina ny heralatsaka hoy ny Flora Valomanana Marka nandritra ny afatra sy ny antso ho an'ny malagasy malona ity andro ny 7 martsa 2024 ity. Fanambarana sy antso amin'ny voaka malagasy tia tandrazana ary tena tia tandrazana malagasy ray malagasy reny. Ho fahatsiarovana mahery fo niady ho fanafahana ny tanindrazantsika dia manao zao antso manaraka zao manao zao fanambarana manao zao aoka tsy ataontsika verimaina ny raha sy ny ain'ireo razantsika teo aloha zay tena niady sy nanao ny ainy tsy ho zavatra namono ny ainy sy nandatsaka ny rano. Tena tia tanindrazana izy ireo, tena tamin'ny fomba rehetra hierovana zany tanindrazana zany. Ary sika ankehitriny mahatsiaro an'izany dia tsara mba mahafantatra ny tantarany satria ireo ray aman-dreny ireo no tokony alaitsika tahaka miseho amin'ny fomba hafa sy endrika hafa ny fangalana n'izany fananan'ny sasany zany ankehitriny noho ninona noho ny fitiavatena, fitiavam-bola, fitiavam-boninahitra ka ny lasa mamadika ny mpiray tanindrazana amintsika. Aoka ho hitantsika ankehitriny ny taratra ny tsy fahamendrehan'ny sasany satria tsy mizaka ny zom-pirenena mamalagasy azy ary manao ny sasany kely tsy mba mamindro tena loza satria miseho amin'ny endriny hafa ny terrorisme d'État ankehitriny. Akoa ataontsika saina mandrakarivo fa tsy ho faty noviana ny afi-pitiavana ampon'ireo olona tena tia tanindrazana na ao ny fanaratsiana nao ny fanenjehana rehetra foana ny afi-pitiavana ao anatin'ireo malagasy tena tia tanindrazana. Miverina amin'ny endriny hafa ny fanjanahana ny malagasy ankehitriny ohatra kaiky ny tranga misy aonosy be toliara sy ny maro hafa tsy anana fahafahana isika raha mbola olona tsy mizaka zom-pirenena malagasy no mitondra any Madagasikara. Itsankilany dia mitaky ny amoana ireo gadra politika rehetra ny Flora Valomanana. Ankehitriny dia misy ireo tratran'izany satria miseho amin'ny endrika hafa hoy aminareo ny fangalana ny tanina sy ny famozana ny ainy miaro ny fananana izy tsisy miaro azy tsony mpitandro filaminana izay natao hoe hiaro ny fananany sy ny ainy lasa mifototra makany aminy. Ary ireo olombe izay malala ny tantara sy manana maizy azy gadraina fa hoe io ny tena mpitarika, io ny tena maneho ny heviny eto ka ataovy azy anajarona anazy tsy teny tsony dina mitranga fampiasa-kery fandravana izay fivoriana mba anehoany fa hoe anazy ny tany ka dia mampatsiahy anareo fa raha mbola mpitondra tsy manana ny zom-pirenena maizy azy malagasy azy zay manantena tsy lahatra amin'ireny mihitsy zay nanajanonoko tsy nilatsahako rosaka ho filoham-pirenena ny fahatsapako fa tsy manana zo malagasy tena malagasy ray sy reny tsy lahatra amin'ireny fa marary mihitsy ny ao am-poko mahita ny sasany zay tena mijaly tovely fanambola velona mamoy ny fananany mamoy ny vady aman-janany ary reo mbo tany bananany tonga dia ilaina ankeriny. Misy ireo manao ara-pianikodana hony fa zay misy any avelany any dia mba atao zany eto Madagasikara alaina ny taniny sasany. Misy ny sasany fa hoe anao hiezaka be eto ny mpitondra noho izany tsy maintsy ravany reto dia mena fampanantenana dia mena vary kely dia mena kely an'ireo endrika hafa ny tondrany azy ankehitriny zay natao hoe terrorisme d'État fanambakam-bahoaka tsy rariny tena tsy rariny. Joroa mandrakarivo mba tena iseho zany hoe tia tanindrazana zany. Tsy tondra makaiza ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-karena no ampanjakaina hoy hatrany ny Flora Valomanana raha nanome afatra ho an'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana. Anompo sy anasoa vahoaka no antony nampindramina fahefana fa tsy amono vahoaka hoy hatrany ny fanambarany. Manao antso aminareo tsy hitondra anareo ho aiza kory io vola kely tsy fananana kely
tsy azaka ny ninentinareo fa lasa de lasa tsy miverina intsony mahita aho ny zavatra mitrangany amin'ny fahasimaintany intérieur olona ray aman-dreny be zao nanana na izy azy teo amin'ny fitondrana teo aloha manana ny zony ma mpitandro ny filaminana azy kolonely fanamperany tiako resahana aizy izy totsita samborona miantsoantso midradradratra ny vahoaka hoe ray aman-dreny be reny de reny ve ny fomba fangalana azy de reny ve ny fomba hanaovana azy betsaka reo olona zay mitaraina miangavo mitalao fa de alain'ny olona ny fananany alain'ny olona ny taniny ravan'ny olona ny fasany zany zavatra mitrangany anosy be zavatra mitrangany sambava mitrangany amin'ny faritrafany manakara betsaka tena betsaka manera Madagasikara tena manao tolo-panafahana indray isika mba tena hijoroany zany olo marina olona mendrika saza mba mendrika sara ho an'ny voaka malagasy ka de zay ny tiako ambara fa de mitaky zay a ny fanafahana ny fanapera sy reo le gadra politika hafa toy ny Jean-Luc olona solotenanay zao ny tiako Madagasikara tsy manam-poninina koa tonga de rofona de lasa de migadra mandrak'zao izy mbola any zay ny gadra politika reo mpanao gazety mbo milaza ny heviny tondry Roly Mercia tory izy koa reo miaraka amindreo nareo malala be da be de na amy Facebook ary ole retsy tsy mbola nisy tany ohatry mety hoa nitaky ny famoahana azy zahay indrindra fa iza tsy rariny ny fanaovana malagasy toanareo zao toatsika zao atoatran'ireny io ke tsy hoe mifanafahana tamin'ny fito amby efapolo sy sivinjato sy arivo ihany no izy fa hatramin'izao ny olona mbola mitaky a zany fanafahana ny maizy azy zany mba ahafahany miteny ahafahany miady hevitra ahafahany milaza zay ao anatiny eo nga tsy manana zo an'izany tsika miteny eto ankoatra izay misy lalàna mamaritra sy mifehy ny faneho-kevitra eto amintsika ka tokony ajaina izany ho iatrany ny filora valomanana satria araka ny lalam-panorenana sy ny laharana fa enimpolo aotra roa amby valopolo mifehy ny famorim-bahoaka eto Madagasikara dia malalaka ny famorim-bahoaka sy ny faneho-kevitra raha tsy mitarika fanakorontanana sy ny filaminam-bahoaka tsisy idira mihitsy raria moron-dranomasina ery izy manao azy aiza ny idiran'ny tsy fandripahalemana am'izany de nio tsara re marina fa misy tombontsoa arovanareo ao misy hevitra toananareo tsy mandraran'izany ny olona fa azavao aminy le izy azava amin'ny tsara tsy mazava amin'ny olona le izy tsy mazava amponina ao aminy le izy ireo mifanana ao ny ainy ao ny fasany nefa de tonga de atao akeriny fotsiny le asa tao fampiresary ameo fahalalahana ny olona fa nahoana ataonareo ka tsy manaritra tsara zany fahalalahan'ny olona zany tsy anaiky lembenana zany reo tsy misy mihitsy zany filaminana zany eto Madagasikara ary tsy misy mihitsy zany fampandrosoana eto Madagasikara zany a raha tsisy ny stabilité politika averimberiky mihitsy zay tsy ho tonga eto amitsika mihitsy ny fampandrosoana ara-toekarena ara-ekonomika raha tsisy ny stabilité politika tsy hitazam-potiny izy zao zava-misy izao ny tenany ho iatrany ny filora valomanana nanamafy isy paikady entina ilazana ny zava-misy amin'ireo firenena mpiara miombonantoka amin'ny Madagasikara ho ihany ny fanazavana raha misy miantso avy any velany za hoe aminareo a ahoana fandehany any aminareo any président satria fatatray tamin'ny fitondrano tao aloha de manao any nareo any tonga aminareo hijery ny zava-misy ety Madagasikara izahay eto Madagasikara de entin'ny olona tsy manana zany paikady na stratégie ampandrosoana Madagasikara zany ary izahay eto Madagasikara de entin'ny olona tsy manana an'izay flexibilité zay na mba fenona ny sasany na capacité d'écoute ary zay eto Madagasikara de tena metedra betsaka amindreo fanafarana ny entana fandanina ny vola misy eto Madagasikara na ny hémorragie de devoe izy mba ahafahana maka ny tambiny aty ambadika fampiasana ny kolikoly ary fampiasana ny vola tsy marina misy eto
eto aminay misy zany drogue zany tsy mamorona raha milazana zany fa tena misy ny drogue cocaïne tsy ela koa zay nitratra eto aminay misy an'izany fanontranana volameny zany lasany amin'ny tany mainanany Dobay tany karakaina any eto aminay misy an'izany olona ondrany zany ny sasany tena mampalahelo tsy vita mampalahelo fa tena mahatezitra mieritreritra azy firenena tokony androso firenena manana maizy azy arena rehetra zay lainy eto ampy sy amelonan'ireo malagasy telopolo tapitrisa ireo ampy tsy lany fa mifahaizana mihitsy ny tsy ao na ny fitiavana finiavana no zavatra ny tsy ao miantso ny malagasy ijoro atrany arak'izany ny filora valomanana ka dia milaza aminareo zay ry vahoaka any velany sy nareo miaino anay fa mbola hanao tolom-panafahana indray Madagasikara amin'izao taonjato misy atsika izao fa gejainy ny sasany amin'ny endrika vaovao amin'ny fanjanahana vaovao amin'ny fampahoriana vaovao amin'ny araka amin'ireo fitaovam-pidina eo ampelantanana mahita ny malagasy tsy ny teny mahita an'ireo malagasy mitaraina sy mitalao aminy de meny vary kely de azony avilivily araka zany ny heviny de tianana vany azy zay ara fa de samy tenyandriamanitra mahereza mandrakarivo